avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Extra propra. Ndana tonga mividy zao dia zao fa io mety be aminao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Mitoetrany ny amboletra ka mitrano ro be ny tanàna Irimary izay tsy lany mba hoaka hitantana ny tanàna amin'izao fotoana izao. Trano izay mampikorotana ny fiarahamonina ary tsy hitondra velively makany amin'ny fampandrosoana. Ny 7 aprily izao nivoaka ny didim-pitsarana mikasika ny fitoriana ny filohan'ny sendika Paramedy. Ny sendika izay nanamafy fa tsy vahaolana ny Antsojay atao ireo mpitarika sendika. Teratany Sonono maty vokatry ny tsatokantsy nahazo azy tao amin'ny fokotany mahavoky avaratra mahajanga taorian'ny vidirany ireo mpanao ratsy ny trano no maly ariva. Lehilahy voalaza fa tsy salama saina no notifirin'ny pôlisy teny amin'ny arepompy Ilany Vato Malialina. Ity lehilahy ity izay voalaza fa nana-tsatokantsy mifeny ilay pôlisy izay nandalo teny an-toerana. Fonja maro an'ny Frantsa omaly no nahitana korontana sy endrika fanafihana samihafa. Tranga efa voarindra sy matipaika ho minisitry ny fitsarana ka mila metrahana drafitra mifanaraka amin'izay. Ny atsiprian'ireo. Ngadondray ny amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny vita lavitra kolo fatenina ny araba manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoan-datsoratra nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Mitoetrany ny amboletra ka metrahany ro be ny tanàna Irimary izay tsy lany mbahoaka hitantana ny tanàna amin'izao fotoana izao. Trano izay miteraka korotana eny anivon'ny fiarahamonina tsy hitondra velively makany amin'ny fampandrosoana ihany koa. Matoan-datsoratra. Mipoitra tsikelikely amin'izao fotoana ny voka-dratsy ny amboletra natao mialoha nandritra ary taoriny ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo ireny. Ny zava-misy ny fametrahana samboady efa mandeha kanefa mbola misy komuna sasany mamerina fifidianana ary mbola misy mandeha eny amin'ny fitsarana ny ady izay tokony valy amin'ny herinandro avokoa ireo raharaha niakatra eny anivon'ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état. Tsy adikevitra izany ary zavatra tsy maintsy hirosona ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ireo ben'ny tanàna voafidy. Misy ihany koa nefa ny fametrahana ireo ben'ny tanàna tsy voafidy fa ny ampiakarina tamin'ny fomba rehetra hitondra sy hitantana ny tanàna. Ohatra amin'izany ny zava-mitranga ao Vatomandry izay angatana fanazavana avy amin'ny mpikarakara fifidianana. Ny antony tsy namerenana ny fifidianana fa tonga dia nakarina ho mpandresy ny kandidam-panjakana rehefa nisy ny olana. Amin'izao fotoana ihany koa nivoaka tamin'ny fahanginany ny solombavambahoaka voafidy tao Mananjary ka nilaza fa tsy ekena ny fanakorotanana ny firenena amin'ny fanesorana sy fampidirana amponja ireo ben'ny tanàna ao amin'ny distrika nalany azy. Misy amin'ireo ben'ny tanàna ho izy nahitsana na ny diskalifiena ary misy ireo nahiditra amponja. Hatrany amin'ny fametrahana ny tota-taratasy no efa nitranga ny olana mikasika iny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo iny. Vaotany no efa nahitana fa nailika ireo izay tsy mitovy hevitra, nailika izay tsy manam-bola ary indrindra no asarotana ny fikarakarana ireo antotan-taratasy ilaina tamin'ny fahafahana mirotsaka ho fidiana. Ny arahany rehetra nahita ny fahasairanana ny karakara ilay 211 bis sy ilay resaka nationalité no takiana tamin'ny fikarakarana ireo antotan-taratasy filatsako ho fidiana ireo. Ny fanindran-dalana tamin'izay ny fanesorana sefy fokotany teto sy teroa. Ankoatra ny teto Antananarivo renivohitra, sefy fokotany misy 30 ohatra no nesorina tao amin'ny toerany tao Betioky Atsimo. Nandritra ny fampelezan-kevitra nandalo ny fampiasana olo-panjakana sy ny fitaovam-panjakana. Ny tao amin'ny distrika ny mananara-varatra zara ny fitarainana voaray tamin'ireny fotoana ireny. Ny lehibe ny distrika nanery ireo sefy fokotany ampandany sy fidy ny kandidam-panjakana araka izany fitarainana izany. Nandeha ny fifidianana izay mbola tsy nisy fifidianana feno osoka tahaka izany teto amintsika araka ny fanehoan-kevitra voaray sy ny zava-nisy ny ainana. Taorian'ny fifidianana rehefa hita fa tsy lany nahitana na namoronana anomalia na tsy fahatomombanana avokoa ny akamaroan'ireo kandida ny faninana tamin'ny Irimary ka izao mefara amin'ny fanesorana sy fampidirana amponja ben'ny tanàna
raha tsy ilaza fa tsy ny anemananjary izao. Ny seniaza moa tamin'ireny fotoana, 2 andro taorian'ny fifidianana vao namoaka voka-pifidianana. Tsy ho resana intsony ny fametrahana PDS ao an-tsiranana. Ny voka-dratsin'izany, mikorontana ny fiarahamonina. Anahoana ny fiarahamonina amin'ireny faritra sy komuna ireny? Anahoana ny asa fampandrosoana? Olona voafidim-bahoaka no ilaina, fa tsy izay olona tiana hapetraka hitantana ny tanàna. Raha izay, inona no antony irosoana amin'ny fifidianana? Izay ny matoa an-datsoratra fa araka ny fantatra ihany koa andro tsy fiasana fa andraisaka rama ny alarobia 30 aprily avy izao araka ny tapaka taorian'ny fivoriana nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana voakasika. Io 30 aprily io izay fotoana atongavany filoha frantsay eto amintsika mialohany anombohan'ny feonamben'ny COI. Izany hoe tsy miasa ny alatsinain'ny Pasika, miasa ny talata, tsy miasa indray ny alarobia, miasa ny alakamisy zoma dia mifarana ny herinandro araky ny makasika izay. Fa ny 7 aprily avy izao nivoaka ny didim-pitsarana makasika ny fitoriana ny filohan'ny sendika Paramedy. Nanamafy ankilan'ny sendika fa tsy vahaolana ny antso-jay sy ny fampanginana samihafa ka tsy ampiemitra izy ireo ny makasika izay. Zava mitranga izay amin'izao fotoana izao. Riana fitiavana no mitaritra ny antsy prian'izay. Niakatra fitsaran'androany ny filohan'ny sendika Paramedy momba ny raharaha fitoriana azy tamin'ny hetsika fitakiana nataon'ny sendika tamin'ny 20 marsa lasa teo manoloana ny olana menjady ny mpiasan'ny fahasalamana. Naharitra ora iray latsaka kely ny famotorana azy teo anoloan'ny fitsarana nosy. Antony roa no niapangana azy, fakana sary sy fitarihana fivoriana tsy nazahoana lalana. Ny fitsarana tao zany naharitra teo amin'ny fadiny iray latsaka teo satria nanomboka tamin'ny teo amin'ny manodidina amin'ny 120 dia katramin'ny 20 latsaka teo ilay izy. Ny antokom-pangana moa makasika ny hoe nakasary tamin'ny toerana tsy nazahoana lalana teny amin'ny asgera ary fampangana faharoa dia ny hoe nitarika olona hanao fivoriana tsy nazahoana lalana. Zavatra anankiroa zay zany no fiampangana natao an'ny président Armand Frédéric. Ivoaka ny 7 aprily avy izao ny didim-pitsarana makasika ity raharaha ity. Miantso ny fitsarana ny sendika mba hijoro amin'ny fahaleovantenany sy ny fahamarinana. Na eo aiza ny tsindry sy ny ramatahora tsy embotra amin'ny fitakiana ny sendika Paramedy raha tsy mivaly ny fangatahana. Vahaolana no andrasan'ny reto mpiasan'ny fahasalamana ireto amin'ny fanjakana fa tsy hamaholana ny atsonjay sy ny ramatahora atao amin'ny mpitarika sendika. Matotonga amin'ny fitakiana ohatran'ireny dia betsaka ny zavatra tsy mety zany ao anatin'ilay fitantanana ary ny zavatra andrasana dia ny vahaolana makasika an'ireo zavatra tsy mety betsaka ireo. Zay zany ny andrasana raha ohatra ka tsy mivaha ny olana fa ny antson'izay foana ny tohizana dia mitovy foana ny tolona. Tsy hoe akory ny fampanginana ny mpitarika sendika no avahan'ny olana satria raha ohatra ka ampangininao ny filoha, misy membre de bureau inge ao misy SG ao, misy vice-président ao, misy membre hafa ao, afaka miteny foana ireny membre de bureau reny raha ohatra ka mbola tsy mivaha ny olana izay marary ny mpiasa maro. Tsy ivona makasika ny fiahinan'ny mahaolona toy ny fandraisana mpiasam-panjakana, ny karama, ny famindra-toerana, ny tsy fandriam-pahalemana manoloana ny loza menjady amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana eo am-panatanterahana ny asany. Ny fanarota-pahefana no anisany olana sedrain'izy ireo ka antony ny fitakiana. Eo anatria ny fivoaran'ny toedra raha-pirenenina amin'izao fotoana izao dia manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny diality dia Tsiza Fandriamatoa. Rabenirina Jean-Jacques solombavam-bahoaka voafidy tao anatin'ny vovonana firaisan-kina atao amin'ny distrika amin'ny Betoky Atsimo. Miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny diality. Maro ny fanoheran'ireo tetikasa samihafa mandeha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raha tsy ilaza afa-tsy mibazy Toliara, Lakiarivo ny Sakaty ihany koa ankehitriny. Ho anao manokana ho an'ny androany manahoana ny fahitanao ny anton'izay fanoherana samihafa n'ireo tetikasa lazaina fa tetikasa pampandrosoana eto Madagasikara ankehitriny.
miarabanao ary miaraba ihany ko reo mpiray-tanindrazana zay manaraka nyzao fampalalambavao izao. Andriamato Ivrisara tsy vao zao ngambany no nisy mpitondra teto Madagasikara ary tsy voasambany no nisy hoe nisy tetikasa fampandrosoana zany teto Madagasikara amin'ny faritra rehetra io kanefany maninona moa androany no misy ny fanoherana ny contestation amin'izay lazay ny fitondram-panjakana fa ho fampandrosoana zay. Voalohany indrindra raha resakitsika hoe ny laky arivo, inona moa ny tena hoentiny zany ho an'ny fiainan'ny malagasy fanatsarana ny andavanandro ny ponina eto Antananarivo? Tsy hitako. Raha izay faharoa manaraka an'izay, ireo zavatra lazaina fa fampandrosoana, matoy ianao hampandroso, matoy ianao fampandrosoana zany dia hanatsara ny andavanandrom-piaina ny vahoaka malagasy ny mpiray-tanindrazana. Kanefany fitenitsika ny hoe na defi aza ny amalona tsy havitana ny aty. Ka raha ohatra marina fa isy vola be tokoa zany fa nefany na vola amina miliara $2 aza tsy avoavidy ny ain'olombelona. Efa nazava ngamba ny zavatra voalazany professeur Narson Stefan, dia iza koa ny mbola ilazan'izay satria professeur émérite, directeur de recherche am CNRS en France, zany hoe ny Centre national de recherche scientifique en Montpellier. Zay misy io manerana any France ary ireny angamba tsy ambo raha ilaza hoe ireny no topy faratapony indrindra amin'izany hoe fahaizana ny teny ve nao anatin'izay hoe tokony atsahatra lay tetikasa tsy tokony irosona mihitsy moa zany? Mazava ho azy tsy ampiambahambana Andriamato Ivrisara ny tenenako hoe tokony atsahatra tsisy hatakandro io base tulaire eny ara fanany any Fort Dauphin io araky ny fanazavana zay nataon'Andriamatoa professeur Narson Stefan, dia tokony hasina fandinihana ihany koa ny mahakasikazy satria raha nilaza izy hoe ny any Fort Dauphin dia eo amin'ny 200 becquerel eo izy ny atao ny tahany radioactivité avoaka ny reo métaux lourds azo avy ao ny any Toliara mbola 5 fois plus nohon' zay zava-doza mitatao ho an'ny firenena ka maninona ny tsy mba henona ireo manampahaizana any ivelany lasa sanatriny vava atao valalanamboa ireny manampahaizana reny eto amintsika raha tsatra ary lay tetikasa inona ny alternative hoentinareo indrindra ianareo avy aty amin'ny fanoherana afahana mitondra lay fampandrosonany amin'ilay ataontsika hoe lay faritra misy ny toeram-pitrandrahana satria hitantsika antany zany tsy fananana azy zany raha iresakitsika Toliara sy ireo ataontsika hoe toerana samihafa voakasika ty fitrandrahana ity. Ikeko tokoa fa betsaka ny tsy fanananasa, betsaka ny mangetaheta fampandrosoana sy fandrosoana ny malagasy indrindra fa ny tanora amin'izao fotoana izao fa ny zavatra mampalahelo sy tsy mahatsikaiky ange Andriamato Ivrisara dia zao ny fanjakana tsy ireo ihany no fandrosoana ary hafana manatsara sy mampandroso ny fiainan'ny malagasy. Raha izy koa ohatra hoe lay Toliara teo nisy an'izany SNHU zany ange tany Toliara, nisy an'izany Asima zany tany Toliara, nisy an'izany Tolo zany tany Toliara, nisy an'izany Sumatex zany sy ny sisa ka maninona ireo no raha ireo no averina na misy alternative hafa ihany koa satria raha miresaka ny Toliara manokana antsika harena tsy tapesipesena ohatra hoe vokatra ny harena ambanin'ny tany ihany no iengatsika. Firy ny volamena ao Toliara, firy ny safira, maninona raha ohatra ny ataon'ny firenena sasany toandro malisy ry Burkina Faso ny fanjakana no mitantana sy mividy an'izay zavatra zay avady otrik'arena ireo avady ka ho arena sy ny sisa betsaka zany ny zavatra mety azo atao fa maninona lay zavatra hahafaty hanimba ny tararaka. Averiko aminao lay fanontaniana maninona mahakasika an'ireo tetikasa ireo tsy irosolo lay fitondram-panjakana maninona zany ty tetikasa ambaranao fa zava-dozy ity no hiazaka zana sao kosa efa misy karazana fifanarahana samihafa mandeha any ambadika. Mety zangambany tsy dia afaka maliny hoe inona ny tena mampiasa hitandry zareo satria ry zareo no mahafantatra zay antony fa amiko raha ny famakiko azy tsotra fotsiny amin'ny maha olo-pirenena amin'ny maha mpanao politika dia misy zavatra efa miangageandry zareo lalina angambany ao na misy fifanarahana efa tsy azondry zareo hidivirana angambany amin'ny resabolany tiako tenena satria millions de dollars, dizaines de millions de dollars ange no resaka henombienombeny 80 millions de dollars, 12 millions de dollars, 10 millions de dollars ka hoy hoe
matory zareo zany tsy afaka hemotra malgré ny contestation malgré ny aviny scientifique dia matory zareo tsy afaka hihemotra na miova am'izay hevitra zay misy raha ao iangiso roso izy ny vazaha zay a matory zareo tsy afaka mihemotra fa eto zany de mbola manao tsiava tsikivy a na de ataoko hoe mafy ny fitiavam-bola mafy ny tehana-karena mba tsy ndovy ihany ny fahasalamany malagasy satria matoy ianareo mitantana ny firenena tompona andraikitra ihany koa amin'ny fiainany malagasy. Eo indrindra ngela ilainanareo Andriamatoa solombavambahoaka solombavambahoaka Madagasikara ianareo manana droit tsara manao an'izany ataontsika hoe enquête parlementaire zany angamo tsy misy zavatra azo ataonareo akoatriny hoe fiakarana amin'ny haino manjery famoahana fanambarana fanamelohana samihafa anga tsisy tena zavatra azo atao mihitsy ao anatiny. Ny fanangalana enquête parlementaire zany de tsy maintsy mandalo amin'ny bureau maharitry ny Assemblée nationale. Inona ny zava-misy Andriamatoa Yves Richard mbo tsara ho fantatry ny mpiray tandrazana amintsika ihany de zao ny zavatra misy raha voalazany règlement intérieur na ny fitsipika anatin'ny Assemblée nationale fa mananjo izahay député avy ao fanoherana hanao interpellation moa ny voalazany lalàna interpellation ny membre ny gouvernement manomboka hatrany amin'ny premier ministre io hatramin'ireo ministre rehetrarehetra zay fantatray fa tokony ho antsoina sy angataham-panazavana amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena nisy zay nataonay tamin'ny sessionnay farany teo satria ny ministre ny rano ministre ny filaminam-bahoaka sy ny ministre ny gendarmerie pirenena ary ny ministre ny fiarovam-pirenena nataonay zay satria zay ny voafaratry ny lalàna indimy no azonay anaovana an'izay ao anatin'ny session anankiray inona ny zavatra nisy indray mandeha ihany no nekeny bureau maharitra satria tsy maintsy ny bureau maharitra no afaka mandefa ny taratasy manao an'izay correspondance zay hahatongavan'ireo membre ny gouvernement indray mandeha ihany dia tsy nekeny bureau maharitra itsony ny hanaovana izay interpellation tam'le législature teo aloha io zany sy législature teo aloha fa zao législature zao fa lay session nay teo aloha de izao bureau maharitra zao zany tsy mamela an'izay ka hoy izy ianao teo hoe tsisy fomba hafa ve raha ny lalàna dia mamela anay tokoa inona moa no tokony voatery zahay tsy maintsy mandeha mitety hainao manjery hitatsika ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena roa teo aloha tany Paris teo makasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara ny hoe ilaina ny siny firaisam-pirenena amin'izao fotoana izao ao hitadiavana vahaolana ianareo avy aty amin'ny fanoherana ve mba efa tonga nijery tonga nandondona salan'izany hoe mba avy aty aminareo ny initiative hoe isiny zay unité nationale tongavana amin'ny vahaolana amahana ny zava-misy eto amin'ny firenena zay raha ny hoe nanantona ny fitondram-panjakana ma connaissance tsy mbola nisy zay fa ny hafatra efa nisy zay zavatra zay nilazan'izany Andriamatoa président Marc Ravalomanana amin'ny alalan'ny kabariny nilazan'izany Andriamatoa Sitendran-drenasolonaiko amin'ny alalan'ny kabariny fa nay zay na tsy zay Andriamatoa Yves Richard ekeko iombonako hevitra tanteraka ny zavatra fanambarana ny arahany izy mirahala mianaka nanao teo fa saingy zao efa nisy ange zany Andriamatoa Yves Richard teto amin'ny firenena dia talohan'ny fifidianana akory ara dia nisy ny initiative zay noraisina Ramatoa Zafady Ramatoa Christine Razanamahasoa niaraka tamin'ny FFKM zay hoe mba hisiny sehatra ifampiresana sy ireo olon-dehibe eto amintsika ray aman-dreny eto amintsika tsy hotononoko angamba fa ny rahantsika nahita reny tamin'ny hainao manjery maro samihafa inona ny zavatra nisy ny afara tsy vitany hoe nosakanana ilay ataontsika hoe initiative mba hisiany zay espace de dialogue zay fa tsy vitan'izay fa ny afara tamin'ny fanesorana ny Ramatoa Christine Razanamahasoa tamin'ny toerany mihitsy tsy ho filohany antemieram-pirenena ka raha milaza ianao androany hoe izahay mpanohitra ve no mandany tsy hiresaka satrinay de satrinay tokoa satria firenena raha manany ty satrinay de satrinay tokoa mba hisiny zay fifampiresahana zay inona no andikana Andriamatoa Jean-Jacques Rabendrina zay hoe fanomeza ilay fitondram-panjakana lamosina no rehetra zay ataontsika hoe ty hitady vahaolana ho an'le firenena zay tsotra ny valiny de satria fitondrana jadona no misy eto amintsika ka ny fitondrana jadona zany de tsy te hiheno nizaniza ary tsy misy marina raha tsy afatsy ny
voalazan'zareo ihany fitondrana jadona no misy eto amintsika. Inona zany ny solution proposenao ivoan'ilay firenena ao anatin'ny zava-misy ankehitriny? Amikoa tsisy afa-tsy ny fampiresahana ihany aloha raha ny zava-misy am'izao satria raha ihany fifidianana antsika fatatsika nanaona ny fandely fifidianana rehetra zay nisy teto na tamin'ny fifidianana filoha-pireneny zany na tamin'ireo fifidianana solom-bavamboaka sy be ny tanàna raha mbola reo ihany no fanjakana ka mitantana ny fifidianana de mbola tsisy zavatra azotsika nytenaina tsy maintsy hisy an'izay tokony hasiana zay fampiresahana zay zavatra efa niainana ange zany. Ka fifampiresahana oetiniza raha tarianiza ianao ihany eto no milaza fa mamela bosiny ilay fitondram-panjakana. Non amiko non io nge tsy mihaino ny fanjakana androany io ny mahakasika ny base tulaire tsy mihaino ny fanjakana mikasika an'izany resaka tokony hifanaovana amin'ny lafiny ara-tsosialy ara-politika eto amin'ny firenena fa saingy zao aza adino Andriamatoa Yves Richard tantara efa niainantsika zany. Nisy firy volana efa ho herintaona raha ny firenena no ny fampiziriziry ny mpitondra tamin'izany tamin'ny taona raika amby 70 sy 20 ny ziriziry ny mpitondra tamin'izany nefa ny afarany tsy maintsy resaka ambony latabatra ihany no ny afaran'le izy. Ny ziriziry nisy koa ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 dia ny ziriziry koa ny mpitondra ny tetezamita tamin'izany fa tsy fampire ny afara tamin'ny fampiresahana ihany koa ka hoy aho hoe hiandry ny avy any ivelany ray ve hanery atsika hiroso am'izay fifampidinian'izay fa maninona moa raha ohatra ka mba hoe itsika fa raha ny fahitanao anazy efa tonga am'izay kiondalana tsy maintsy hirosona am'izay dinika izay ve dinika any samy malagasy zay ve ny tonga amin'ny kiondalana moa sarotry ny milaza an'izay fa hoy aho hoe efa talohanoho izao ara talohan'ny fifidianana ara efa tokony isy satria zao nge Andriamatoa Yves Richard efa niainantsika koa zany vetivety ange efa nolazaiko ty tamin'ny televisionna rahavavy hoe nisy ange zavatra niainantsika tetikoa tamin'ny taona 2010 sy 2000 nefa eto dia ataoko hoe mitoraka voninkazo ny filoha-pirenena tamin'izany fa izy no nanokatra an'izay espace de dialogue zay ka nahafahana nametraka gouvernementa ny raisana nahafahantsika ny roso ka nanatanteraka fifidianana malalaka ary voalohany teto amin'ny firenena no nisy hoe filoha-pirenena voafidy nanao famindra-pahefana tamin'ny filoha-pirenena no fidiana. Akasitrahana ny solom-bavamboaka be tioky atsimo Andriamatoa Rabendrina Jean-Jacques tao anatin'izay fa niokeviny mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena izay fa trangam-piarahamonina iazo any Mahajanga vetivetsika teratany sinoa iray no maty vokatry ny tsatokantsy nahazo azy tao amin'ny fokotany mahavoky avaratra taorian'ny fidiran'ireo mpanao ratsy ny trano no maly ariva. Ireto faran'izay tsy nahazo afa-tsy vola 4 ariary efa voasambotrorana vandoza ary fantatra fa olona mpivarotra vato sy mpifanerasera tamin'ilay teratany sinoa ihany ny ray tamin'izy ireo raha toka olona nafarana kosa ny roa ambiny Anja Robert Kolomajanga no mitatitra ny antsy prian'izay. Ny antsoantso vonjy nataon'ilay teratany sinoa voatsatokantsy no nanaitra ny manodidina tetsy mahavoky avaratra Mahajanga tokony ho tamin'ny 5 ora sy 30 minitra ny arivan'ny alatsinainy 14 ny volana aprily. Ity farany efa nidaraboka amin'ny tany niosindra ny boratsinay teo tokotany no tazana ka nanaitra ny maro. Izy anaty lakoraty dia mahita anazy maheno anazy mitangaiky zany hoe sinoa izy fa mitafika ary zany fo hitan'olo maro zany dia savorian'olo teo amin'izay zany izy dia nafy zany vadiny bokany amin'ny tobily dia mikahin'olona maro zany le vadiny misy fa tena tsy afaka mihitsy. Va hoe to maraindray zahay maharety hoe fatorova tafika zahay olo moly fa tsy raha miasa mipetraka ato tsy manao garde fa mody agnalakely amin'ny 5 sasa zahay mody le raha isan'andro zahay tsy olo miasa ato hoe manao garde fa olo miasa le mody. Tamin'ny 5 sasany ariva teo zany nisy nanafika lesony ambany ao io miboaka ny tsinainy dia lasa nandesiny tomobile andovany izy namona anazy fotsiny le olona dia nitsokana andositra dia zay fotsiny no henoko olona 3 araka izany dia olona miisa 3 no tazan'ireo manodidina nitsoka rehefa avy nanao ny asa ratsiny teto mahavoky avaratra raha ny loha ranom-bavao hatrany dia vola manodidina ny 4 ariary monja no lasanyreto olon-dratsy nandritra ny fanafiana ity mpandraraha vato teratany sinoa teto Mahajanga ity ary olona efa mpitondra entana ao aminy ny iray tamin'izy ireo raha toa ka olona nafarana avy any amin'ny faritra androy kosa ireo namandro hafa raha ny loha ranom-bavao izy teo lahy ireo izay trahateky ny polisy pirenena teny amin'ny fokotany Ambondrina
tokony tamin'ny sivora alina mbola niaraka tamin'ireo antsy namonoany ilay teratany sinota magnitona fa leray amin'izy telo dia mpanatrika vaty ihany ao amin'ny toerana izay nandratrana sy tsisy zavatra ngeza be lasy satria tsy safonatile ino atao fa anatin'ilay ariary zay ngamba le atao satria tsy afaka nanombotra le kofra izy zareo dia lasa efa taporitsika ka isao hoe tonga ny mpiara-miasa rehetrarehetra satria tamin'ny patrouille zany izay nataony polisy ny ambondrona zatarana le olona reo amin'ny andro alina ny sivomahery amin'ny alina any satria mbola eritreritranao zavatra hafa ndraiky satria tsy nazavy tao amin'le toerana sinoa dia midika any amin'ny couloir ankelakelan-trano ambondrona dia mifandinjika amin'ny patrouille zany hita tao amin'ny fotoana naovana le examen de situation zany jerena fa kay zany etontanao izy tsy misy olona fa hoe traketrika fotsiny hoe mitady vola hoe misolo misy vola efa satria izy hoe mitsofoka atao zany noho le noho le nakiray fa fampikazatra amin'le sinoa zany mitototro vato izy dia tafiditra dia fantany koa fa dia vatomesolo ety tao mivoaka tao hitanytao rehetrarehetra dia eo izy zany dia magneny tona fa le nakiray vato io eto an-tanàna izy dia izy zany nanafitra ny anakoroa avy any nao saratsiny aty amin'ny fatratsika dia fatrabe manodidina ny 80 taona eo ity teratany sinoa voatsatokanto teto Mahajanga ity nentina teny amin'ny hopitaly saingy tsy tana ny ainy tokony tamin'ny 2 ora maraina teo taoriny ny fandidiana izay natao azy ny aiky ny eloka vitany moa izy teo lahy ireto ary atolotra amin'ny fampanoavana aorian'ny famotorana sy ny fanadihadiana ataon'ny polisy-pirenena eto Mahajanga izay nandray an-tanana ny raharaha tonga ato anatin'ny fotoana nydoka vetivetsika mbola maro mifanadihadiana azy vavao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny lehilahy iray voalaza fa tsy salama saina no tifirin'ny polisy teny lany vato eo ihany koa ny trangam-piarahamonina ny lozam-pifamoivozana teny beoririka ao anatiny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsipirian'izay aza misaraka aminay miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana hoanao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetik'asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Extra propre Dinarale vovtsavony Extra propre Rakalte izy no tena ambony Extra propre Ankoany savambara Extra propre Rambola savony io no tena tsara Extra propre Enoi Ity misy vaovao atolotra ho anao Ity ny savony vaingana ny fiasany tena haingana Mora manala loto Rana salamba tonga de mazoto Savony vaingana io mandratra tsara Tasiraheta to de miala Tsara kaltao Mety be aminao Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry E ikisa io le savony vaingana fotsy Io tena mety amin'ny raha fotsy E ikisa ihany ny extra propre Ndana tonde mividy zao de zao Fa io mety be aminao
tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity atranga mpiarahamonina avy hatrany lehilahy iray voalaza fa tsy salama saina no notifirin'ny polisy teny Ilanvato Malial. Ity lehilahy voatifitra ity izay voalaza fa nanatsatokantsy ny afehan'ilay polisy nandalo teny an-toerana ka anton'izay fitofiran'izay. Nandiso zany ny fianakavian'io olona voalaza fa tsy salama saina io androany ny antsena niaraka tamin'izany an'ity lehilahy ity saingy zao voatifitra zao tranga izay natonga ny ampon'ny Ilanvato ny tokona teo anoloan'ny balaon'ny polisy ho Malial. Daniela Minoarsono mitaditra ny atsiprian'izay. Raha toka voalaza fa nanindro nantsy fiana polisy iray omaly tokony tamin'ny 7 ariva teo no antony nitifirana ilay lehilahy voalaza fa tsy salama saina teny amin'ny aripompy Ilanvato. Tsy izay no nambara ny fianakaviany sy ny mpiarahamonina aminy raha ny fanadihadiana natao tiany an-toerana. Ilay lehilahy voalaza fa tsy salama saina voatifitra io izay ekina fa mamy nandritra fotoana nitifirana azy io ny fianakaviany saingy tsy nitondra zava-maranitra araka ny voalaza velively raha nambara ny fianakaviany sy ny mpiarahamonina aminy. Taoko ohatra fosiny zany hoe nagnompanao izy zany dia eo ianao zany tokony hoe sy mety ny atanao fa magnompanay ianao dia andao ianao samboriko dia ahidiko ato aloha tonga maraina dia mifanazava eo hoe inona ny fahadisoana ny natany dia ohatr'izay zany ny tokony natany fa sy tokony izy zany dia tifitra olona ho azo tapika eo izy sy nangalatra izy sy naninona fa raha niasa tany Anosy-Be izy dia nody teto amin'ny tanànany dia nivoaka hividy kafe sy menaka tany dia tany zany izy no voatifitra zareo. Izy sy mitondra nininy zany izy sy mitondra nininy izy sy siansy sy basy fa ny tanapolony ihany no entiny miakatra makany sisy kafe sy menaka ny vimbininy. Ny kafe raha mbola nisy nahita hoe io kafe vidiany sy menaka ho atany amin'ny laoka. Olona mangalatra danja be raha mbola atao ny hanina vao zay ianao vao mahazo nitifitra fa sy tonga ianao dia hitifitra ho azy eo. Avy Anosy-Be izy zany avy niasa ka izy zany amin'ny maraina izy mandeha make miasa dia indraindray izy mody amin'ny folo mamonjy sakafonjanany ato dia avy mamonjy sakafonjanany izy dia maly izy miverina tany Anosy-Be niasa dia maly ariva izy nandeha tany dia sady ny tany 7 isa tany 9 izy nody dia naka n'le zanany lahy kely iny izy hoe andao sy lahy tsy andeha etsena fa reniny lahy mbola tarakiraiky any am-piasana dia lasa nandeha naka n'le reniny naka nandeha ny etsena izy menaka dia izy moa zany ohatrany hoe misy ny azy zany tsy hoe adala tanteraka izy fa ohatrany hoe misy vokely fotsiny ny sainy dia misy fihetsehany le izy dia sedra mifanojo zany le izy dia ohatrany hoe le polisy ireo zany ohatrany hoe veny ambony ihany dia ohatrany izy zany rehefa mesika zany le crise io dia ohatrany mitabataba izy dia raha mitabataba izy dia tonga ato amin'ny trano izy dia mamitsaka izy fa tsy manakorotany izy. Manambady, mananjanaka efatra, ray mpianakaviana mitady ny ray mpianakaviana rehetra ary mpitatitra entana eny Anosy-Be no asan'ity ray mpianakaviana voatifitra omaly ity. Olony fiarahamonina ary azo lazaina ho mahafetena ity lehilahy voatifitry ny polisy teny Ilanvato omaly ariva ity. Na io aza ny mety ho fikirotanan'saina indraindray raha nambara ny fianakaviana sy ny mpiarahamonina aminy teny Ilanvato. Io lehilahy mananolana rahatsaina io izay mbola tsy naherisehitra tamin'ireo mpiarahamonina aminy hatramin'izay na teo azy izay fikortanan-tsaina izay raha ny fanazavana hatrany. Ny fiarahamonina aloha nafinahitra ny fiarahamonina miaraka aminy satria nanomboka tamin'ny 2004 izay izy nefa niaraka voalohany indrindra teto an'ity toerana ity namako voalohany indrindra teto an'ity toerana ity ary izy tsy miatsa tsy manakorotana olona. Ny karama izy dia mandeha ny karamany izy Anosy-Be izay aran'izany miaraka amin'ny karamany Anosy-Be dia avy eo miverina makaty manao jokera ny asany fa tsy mpangalatra zany. Fa le polisy zany tokony mba handinika hoe ahoana zany ty olona ity fa tsy tonga dia tifirina ohatry zany. Raha misy fahadisoan'le olona zany tokony mba samborina izy hoe ahoana ino ty ataonao ty ohatry zao fa tsy tonga dia tifirina fotsiny an'izao fa izy tsy mangalatra tsy maninona. Tsy ivina, voatifitra teo amin'ny feny sy ny kibony ity lehilahy voalaza fa tsy salama saina ka notifiriny polisy Malial ity raha nambara ny fianakaviana hatrany. Ilay zanany niaraka tamin'ny kosa naratra teo amin'ny tongony no ny fandalovany ilay taimbala. Mbola teny amin'ny hopitaly Azera tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana ilay ray mpianakaviana sy ilay zanany izay tsy dia naninona firy. Ilay lehilahy voatifitra izay tsy mbola natsiaro tena no nitifitra nahazoazo hiatran'ny fianakaviany tamin'ny 10 maraina teo izay fotoana nandalovana teny an-toerana. Aiza amin'ireo voalaza ny andany sy ny ankilan'ireo araka izany no tena marina andrasana hatreto ny fivoarany ity raharaha ity.
Trangam-piarahamonina izay hatrany olona efatra no naratra vokatra ilay loza mpifamoivozana. Ny tranga teny Behoririka ny maraina teo tokony taminy 1 ora. Isan'ny voamafy tamin'izany ny renim-pianakaviany iray sy ny zanany izay nentina namonjy ny hopitaly avy hatrany. Oreo nanatrimaso fiara sprinter fitateram-bahoaka 199 no tapaka isatra ka niteraka ny loza. Nanantona manam-pahefana avy hatrany ilay mpamily taorian'izay. Andorantsika amin'ny fanampanazavana. Zay mivatra teto vatra kapatety dia avany ty tomobily ty tapaka frais dia avany izy dia nikross be daholo le olona. Taitra dia avy eo an'izay iny tomobily iny avany izy mianaka aloha zany hitako hoe voavoaka tena voavoaka dia mijanona teto le tomobily nitarisiny iny avany izy mianaka kely dia efa tonga teto le tomobily dia le zaza ny hitako dia tonga dia niantsoantso be le zaza dia mibataika le zaza dia iny alasa fa betsabetsaka ny olona naratra teo voavoaka ny tomobily io. Olona nandalo tamin'ny andalo nandeha tamin'ity lalanty zareo dia hitako fotsiny zareo nandeha dia izy nenjera ohatry zao niaraka tamin'ilay zaza dia nitaritiny pneu io izany no nanao frein ny taxi be teto izy no nijanona. Le ren'ilay zaza aloha nitako tena vomafy dia nisy rangahy anankiray koa tato entana tamin'ity sisisiny ity voavoaka le paritaka daholo. Iverenantsika vetivety ny vaovao manodidina ny mpitetikaasa Base Toliara. Miroso amin'ny fampandehanan'ireo asa sosialy eny anivon'ny komuna voakasika mivantana amin'ny asa fitrandrahana ao amin'ny distrikany Toliara faharoa ny orinasa Base Toliara amin'izao fotoan'izao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny komuna Tsiansy omaly maraina ny asa tanamaro fanadiovana ny lakan-drano ho fitsinjovan'ireo tantsaha voakasika izay tetikasa izay ny Antsipriany. Olona miisa 600 avy eo amin'ny komina Tsiansia sy Ankilimaliniky no hisitraka ity asa tanamaro fanadiovana ny lakan-drano Andoharano mamovoky mirefy 30 kilometatra ity. Izao asa izao no tanteraka noho ny fangatahana nataon'ireo vahoaka ity fotony tamin'ny gouvernoura ny faritra Tsimorifana tohana ny orinasa Base Toliara. Ny asa sosialy izay niarahana manao miaraka amin'ny faritra Tsimandrefana sy ny komina Rotonda dia ny fanadiovana kanaly. Izany hoe misy ilay atao kanaly hoe Andoharano mamovoky izay manondraka ny komune Tsiansiha sy komune Ankilimaliniky izay hita fa tsentsina teo aloha. Dia rehefa natao ny fampiresahana dia tapaka rehefa ny orinasa Base Toliara no hamatsy vola ka atao asa tanamaro. Tsy vitan'izay moa zany fa ny ao alohan'ilay kanaly ao amin'ny prise ao tsy maintsy misy ny fampiasana engin kely satria misy tsentsina kely ao. Ny tanjona zany dia hoe handeha mandavataona ny kanaly ny mamovoky mba hisitrahan'ny vahoaka amanetsiny an'izany kanaly zany ka afaka hamboly antsakany sy andavany. Tafiditra ao anatin'ny asa sosialy sahan'ny orinasa Base Toliara ity asa tanamaro fanadiovana ny lakan-drano ity ho fitsinjovana ny mpiarabelona. Ny Base Toliara dia zava-dehibe aminy miaramonina ao anatin'ilay komuna iasana zany. Mandray anjara misy voikava mahatratra dia tsy maintsy mandray anjara ny Base Toliara maha-piaramonina azy fa indrindra koa anatin'ny programme anasan'ny Base Toliara ny fanampiana ny mponina amin'ny fivelomana andavanandro ary fanatsarana izany ny zava-dehibe tokoa ny rano. Velaran-tany maromaro ny voakasika ity kanaly ny mamovoka ity ary io no mampijaly ny olona efa ntaonany maro tsetsina le izy zay ny mahatonga ty natao laharam-pahamena noho ny fangatahany vahoaka no ny fangatahany hoe ny ao amin'ny faritra. Zava-dehibe ihany koa ny famatsiana ny olona taorinan'ireny rivodoza reny simba ny voly ary na ny semence na ny tahiry dia maty avokoa. Dia tsy maintsy raha ohatra mihina rano izy hoe anondrahana ny velaran-tany tsy maintsy manampy koa zay amin'ny resaka fambolena amin'izay. Fa tsy ty ihany sehatrasa ho atao tanamaro fa misy ireo zavatra be da be agnatahan'ny mponina anaovana asa tanamaro aty amin'ity faritra io fanatsarana kokoa na ny accès na ny hoe fahafahana mily lalana miditra aty na ny zavatra hafa. Misy ireo programme de poste cyclonique zay atao, misy sekoly ravany cyclone ao, misy sekoly tsy manana ban, misy maro leo sehatra zay iaraha miombana an'ireto fokon'olona reto ahafahana manatsara zay fiainany andavanandro zay. Ny base dia tsy tonga hanimba fa tonga kosa anatsara. Zay le teneniko ombenombeno hoe zay tsy manao RSE fa manao hoe ahoana ny ahafahany hoe samby mahazo tombotsoa
amin'ny zavatra ataony tsirairay aviny bazy zay zany no fotom-pisainana mibaiko anay mandritra ny 7 andro no hanaovana ity asa tanamaro fanadiovana ny lakan-drano Andoharano Mamovoky ity hosandaina 7 isan'andro isam-batan'olona ireo hiantsehatra amin'ny asa tonga nanatevin-daharana ao anatin'ity asa tanamaro ity ihany koa ireo mpikambana ao fikambanana mazoto tsy misakana fampandrosoana ary no mafisina teto fa samy misitraka n'ireo asa sosialy maro hatao ny orinasa bachelor ireo avokoa na mpanohitra na ireo mpanohana ny tetika asa fampianatra miisa 20 amin'izao teo anivony CEG Madabrez Fokotany Tsarasy na district Anantsirabe faharoa no sitraka evitrano fianarana vaovao avy amin'ireny mpianakaviany iray izay malala tanana sy tsara sitrapo antsoina hoe Madame Claire avy amin'ity Fokotany ity 5000 ravinahitra any ampita an-dranomasina andrindrina Rendremerso kolo Antsirabe no mitatitra ny Antsiprian'izay. Efa ntaonany maro izay no nijaly teo amin'ny tsy fananana fotodrafitrasa efitrano fianarana toy ny CEG ireo mpianatra teto amin'ny Fokotany Tsarasy atao anatin'ny commune Belazao district Anantsirabe faharoa vatrivakina karatra ka voatery tsy maintsy mandeha tongotra kilometatra maro ireo mpianatra afaka CEPE raha te hanono fianarany eny amin'ny CEG amin'ireo commune manodidina. Taty aoriana nefa dia nitady vahaolana mahakasika izany tsy fananana fotodrafitrasa efitrano fianarana izany reny mpianakaviany iray izay antsoina hoe Razanabakoly Pensec Henriette Marie Claire izay fantatra mibe sy maro amin'ny anarana hoe Madame Claire. Monina sy mipetraka eto amin'ity toerana ity 5000 ravinahitra any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao. Marobe ireo fotodrafitrasa efa natsangany toy ny fanorenana EPP, CEG ary lycée. Amin'izao fotoana izao dia manana vinany anitarany ity CEG Madabrez izay natsangany ity indray ny tenany ka nanampy ny taletsekoly amin'ny fanaovana hetsika fitadiavam-bola fampisehoana hira gasy miavaka izay notanterahana ny alatsinainy 4 volana aprily 2020 sy 2020 lasa teo. Tanjona ny anitarana sy anatsarana ny fotodrafitrasa mba hahafana mandray ireo mpianatra aka BBC amin'ny taona ho avy raha ny fanazavana. Misy ny hira gasy karakarainay dia tao anatin'izay nisy ny fanohanan'ny mpamatsy volanay tao anatin'izay Madame Claire Monsieur Guidoville izany angadina ananana vinahitana ho an'ity hetsika androany ity mba hanatsarana ny sekoly ary ihany koa mba entina hanampiana ny mpampianatra framy eto aminay izay mbola miisa 10 be izao. Izay indrindra nahatonga ny Madame Claire nampanao anay ity hetsika ity mba hahafahana mandray ny classe de 3e amin'ny septembre ahafahana manao ihany koa fotodrafitrasa hanampiana andreo mba hahafahana mandray ny classe fanampy mba hampitombo izay effectif izay. Tsy nijanona teo amin'ny fananganana fotodrafitrasa ihany fanampiana natao amin'ny Madame Claire andreo mpianatra sy ray aman-dreny mpianatra teto amin'ity CEG Madabrez Tsarasiny ity fa efa nisy ihany koa fampitaovana efa natolony toy ny table banc ny kahie ho an'ireo ankizy izay mianatra eto. Tondra fisaorana araka izany ireo mpanabe sy ireo ray aman-dreny mpianatra izay nisitraka izao fotodrafitrasa efitrano fianarana izao. Dia isaorana be dia be moa Madame Claire ao anatin'izay satria izy tsy manadino anay na any Dilambato any ary izy ana France any fa miara mitempo aminay foana indrindra ao anatin'izao hetsika izao dia tena hoe faly izay manana anazy manohana akaiky foana indrindra amin'ny lafiny ara-bola moa izany mba nahafahana nanao ny hetsika androany. Isaorana be dia be koa izy vady satria na inona moa te fisi vola na ino eo aminy rehefa tsy ao aminy le fitiavana dia tsy leritreritra ziana soa aty izy fa isaorana be dia be izy aloha zany amin'izay tsy fahana donony any aty amin'ny tanorazana misy azy aty zay fa dia makasitraka makatelina azy anay rehetrarehetra to. Hafa raha samsamatra mimpono zany tsara sina zany satria raha ny EPP en CEG lycée Madabrez avokoa noho i Mamie Claire ihany anefa zay dia fisaorana be dia be era-po era-tsaina no atolotra azy ary mirary azy ho lavandro iainana foana. Araka izany dia afa-pasarana tanteraka ireo ray aman-dreny mpianatra izay mampiana-janaka eto amin'ity CEG Madabrez Tsarasiny ity tamin'ny fananganana izao fotodrafitrasa efitrano fianarana izao ary tsy hijanona hatreo ny hetsika fanohanana sy ny fanampiana izay ataony Madame Claire fa mbola hitohy amin'ny fantarana ireo efitrano fianarana indrindra fa eo amin'ny lafiny fampitaovana. Mialohany hidirana ao anatiny maresaka iraisam-pirenena vetivety manamafy hatrany fanoloran-tenany amin'ny fampandrosoana maritra eto Madagasikara ny gouvernemanta japonais amin'izao fotoana izao nanokana vola 4.7 tapitrisa dolara na 5.7 miliara ariary amatsiana tetikasa misa enina tanterahany fikambanany iraisam-pirenena eto Madagasikara mandritra ny herintaona izy ireo. Telo amin'ireo tetikasa ireo no isitra Madagasikara mivantana ny famatsim-bola raha toa ka famatsiana ho an'ireo firenena eto Afrika ny ambin'izay. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana. Je suis fier de dire que peut-être pratiquement 80-90%
Ampiriariana no ilazako fa manampy ny 27 isanjato amin'ireo fanamby atrehan'ny firenena malagasy ireo tetika samisa enina ireo ny ezaka arak'izay tratra izahay hanampy an'i Madagasikara hiatrika ireo olana sy fanamby. Qui sont présents dans ce pays. Mifarana ihany koa ny fiarahantsika amin'ity ality naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny raha-pitondra tomboko lasy tombovavy veloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté ny vavao isa ihany ny extra propre ndana tonga dia mividy zao dia zao fa io mety be aminao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.